manaraka izao miarahana amintsika rehetrarehetra ihany koa dia faly takaraka aminareo indray ato anatin'ny fotoam-bavaka dia manona ny fiadanan'ny tompo fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra. Loviana tokoa moa ny havana ny onjandrano ny tsy hanonja, loviana moa ny rivotra ny tsy fofofofo ry havana malala. Ka ny zavatra misy dia izao efa niainan'ny Noa zany. Amen. Noa dia efa tena niainany izany vantana mihitsy hoe adiny fofofofo ny rivotra, nanonja ny rano, nirotsaka ny orana, fa ny havana malala. Ilay natao hoe tsy atahotra satria ianao no mamonjy, ianao no mpamonjy. Amen. Misy sambo eny ambony rano eny, afaka sady tsy miletika, afaka sady tsy tafiditry ny rano, afaka sady tonga eny ampita, afaka mbola tafiakatra eny an-tendrombohitra. Satria izany sambo fiara zany Andriamanitra ny ao anatin'izany. Jehovah no nampanao an'izany dia azo antoka ny fahatongavany eny. Heritaona izay ny lasa ry havana. Tonga indray ny sabata alohan'ny Pentecoste. Azo antoka fa efa nivory ny mpianatra rehefa niomana ho an'ny Pentecoste dia inona fa rehefa sabata talohan'ny Pentecoste tahaka an'izao ilay mpianatra io dia tahaka nataontsika tao anatin'ny commencement androany. Tena teo izy dia efa niandrandry, teo izy dia efa niandry, teo izy dia efa niomana. Azo antoka fa ny fotoam-bavaka sabata talohan'ny Pentecoste tamin'izany fotoana izany tena tsy nisy afa-tsy fanahy-masina no noresahana tao. Ary ny zavatra rehetrarehetra izay mety tsy nahafahana nifantoka tamin'izany, izay nahatonga an'i Jesosy ny teny manao hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema mandram-panafinana ireo ny hery mba hahatonga ny mpianatra tena hanana fifantohana hiatrika Pentecoste. Tsika koa androany mba tonga amin'izany fotoana izany. Raha mandinika ny taona anankiray izay niainantsika nanomboka tamin'ny Pentecoste tamin'ny heritaona mandra-pahatonga ny androany dia niezaka ny tadidy aho hoe mety voaisako ve Andriamanitra ny tafio-drivotra izay nitranga teo amin'ny fiainako, mety voaisako ve Andriamanitra ny onjan-drano izay nitopatopo teo amin'ny fiainako. Inao fa tsy voaisako izany, fa za koa nefa tsy mahavoaisy ny fandresena nomen'Andriamanitra tao anatin'izay, ny fitarihan'ny fanamasina antsika tao anatin'izay. Eny ry havana malala, tena nitarika antsika tokoa ny fanahan'Andriamanitra. Raha nahery ianao dia teo ny fanamasina, satria ianao nitandrina Pentecoste tamin'ny heritaona. Nandresy ianao dia teo ny fanamasina, sitrana ianao teo ny fanamasina, tsy nanao fahadisoana ianao teo ny fanamasina, nananatra anao foana ny fanamasina. Raha nisy zavatra nataonao ka saika niverin-dalana iny, na saika nahapotika ny ara-panahintsika, teo ny fanamasina. Halleloja. Nampionina antsika raha nalahelitsika, nampifaly antsika raha orintsika ny tany fiainantsika ravana. Fetiny izao, fetin'ny fanamasina ny androany, ny raha mpitso ny indrindra nandaontsika androany atsiaro. Ho avy indray ny fotoana ho fenona indray tsika raha-pitso, amakivaky taona anankiray indray tsika, mbola tsy fantatsika izay ao aloha ao, fa ny zavatra fantatsika dia izao andray heritsika, fa androany ny angatahako aminao dia izao tsika atsiaro. Atsarova eny havana, efa nisy fotoana ve fanamasina namelanao irery. Taiza ho aiza ianao raha tsy teo ny fanamasina ny tahiry ianao hatramin'ny androany, mety mbola tonga tety ve ianao. Taiza ho aiza ianao raha tsy nanarin'Andriamanitra ianao tamin'iny fahadisoana nataonao iny, tamin'iny fahotana nataonao iny, mbola tonga tety ve ianao androany. Raha tsy niezaka namily anao ny fanamasina,
nananatra ny fonao izy mahatonga anao tafatsolo. Atsika hisaotra an'Andriamanitra. Androany tsarovy fa lehibe nataon'Andriamanitra taminao hiavana malala. Misaotranao izay Jehovahandriamanitra, idera sy manome voninahitra anao indray izay androany. Tsaronay tokoa Jehova, fa betsaka loatra ny zavatra nataonao anay ary tsy voatanisanay akory azy. Raha izay Andriamanitra ny ezaka hitanisany izany androany, dia fantatra efa tsy ho ary ny vavanainao vita. Fa ianao mahalala, hatramin'ny kely indrindra, na mivoaka izay na miditra, na mandry izay na mifo. Jesosy io, izay rehetra ataonay, milala ianao daholo izany. Dia misaotra anao fa raha nilanao izay, dia tsy mba nandahana ianao. Tsy namelanay irery ianao. Tsy nanosika anay ianao, Jehova. Tafaverina teo aminao foana izay isaky ny niverina. Isaky ny nibebaka izay dia niraisinao. Isaky ny kivo izay dia nampahirezinao. Isaky ny ora izay dia nampifalianao. Eny Jesosy, isaoranay anao ny zavatra rehetra. Izay rehetra nataonao anay, Jesosy. Amen. Androany izay ahatsiaro an'izany. Andray hery izay Jesosy. Omenao ny fanahinao indray izay Jesosy. Fa melohan'izany aloha, ho tsaronay avokoa androany hoe aika ianao efa teo foana. Amen. Jehovahandriamanitra, misaotra anao indray izay tsy iray avy reto. Misaotra anao manokana mihitsy ny fandarana andramoka izao. Raha mahatratra an'izao fotoana izao, Jesosy, tena misaotra Tompo. Tsy namelanay ho latsaka an-dalana ianao. Tsy namelanay ianao Jesosy ho kivy. Fa mbola tafajoro izay mandrak'androany. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny tera. Tonga eto indray izay androany. Hitsahatra eto indray ny fanahinay Jesosy. Hideranao indray izay androany Jesosy. Tafaverina eto amin'ilay toerana tsara indrindra indray izay androany. Hanome voninahitra anao. Mety izay hisandratra eto ianao Jehovahandriamanitra. Fa omenay anao avokoa. Izay rehetra mitokona anao amin'izay. Iverena amin'ny fitsaharanao ny fanahiko. Amen. Tumishanako Frewa milamu Masangaraku Tumboyana Tutusifukana Tumboyana Nifisana Tumboyana Tumishanako Frewa milamu Masangaraku Tumboyana Tutusifukana
Salina Pasena, Atumisha Yaku, Seva Vinaku, Asamaku, Uboyala, Ukosikuchara, Uboyala, Ukosikuchara, Uboyala, Analizao fitsarana tokoa moa zay tsy eo. Ianao anay ny fitsaranay. Ianao ange Andriamanitra nanandratanay ny fanahinay. Ianao ange Jehovah no ilainay. Amen. Tahaka ny ray aman-dreny mahafantatry ry havana malala fa tsy manana afa-tsy izy ireo zanan'ireo. Raha tsy eo izy hanome sakafo an'ireo dia tsy mihinan'ireo. Raha tsy eo izy hikarakara an'ireo, raha tsy eo izy ampitafy an'ireo dia tsy mitafy ireo. Fa mihoatra lavitra n'izany Andriamanitra amin'ny zanany. Fantandriavana, fantantsika fa mila azy. Andriamanitra tena mahalala ny olona mila azy. Andriamanitra tena mahafantatra ny olona miankina aminy sy mangetaheta azy rehefa malala. Naotsika androany teny amin'i Jesosy hoe, zaho Jesosy mangetaheta anao aho. Zaho Jesosy mila anao indray aho. Sokafako indray ny fiainako androany andraisako anao. Andraisako ny loharano avy aminao. Rehefa tonga eo Jesosy, avelao izy anao izay tiany atao. Esorony izay rehetra tsy mety. Ampiny izay rehetra tsy ampy ry havana malala. Avelao izy anao ny asany. Amen. Amin'ity androany ity. Tatsika androany. Agnataka. Zaho Jesosy mangetaheta anao aho. Zaho Jesosy mila anao aho. Amen. Ireo ny fiainako. Arosay. Dia raha tolana viany aminao fa ilaiko izany androany. Mangetaheta anao aho. Karakaraka ampahiriana amin'izany. Hifantoka ny mpanamatsitsy. Efa nanao komansimatsika androany. Efa nanao manampotsitsika androany. Androany fanalakana malala. Tatsika androany. Lairambatra ny fanahinao ao. Feno ianao. Tikuanzakanao zay rehetra mbola asiana anatikao. Ny hoavitosy izay takona mitrodeheta.
Andriamanitra zany tsy afaka hahita voninahitra Andriamanitra sika raha tsy midina ao amintsika aloha ny fanan'Andriamanitra araka torotenitsika tamin'ny herinandro iny fa rehefa niditra tao amin'ny Davida niositra midina tao amin'ny Davida niositra Andriamanitra dia nanomboka teo izy no nahita ny voninahitra Andriamanitra. Tsy misy olona tsisy fanan'Andriamanitra mahita voninahitra Andriamanitra zany. Hoy Jesosy hoe mahatsara anareo ny felako fa raha tsy mandeha dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra ozy. Lasa Jesosy avana talohan'ny Jesosy nandeha ireo mpianatra ireo niaraka foana, nifampahery foana, nivory foana, miara-manao asa, miara-manao mitory teny, miara-manao fahagagana, miara-manao asan'Andriamanitra dia mifampahery foana ireo. Tsy nisaraka mihitsy ireo mpianatra ireo. Fa rehefa lasa Jesosy avana malala, rehefa nidina ny fanamasina dia nisaraka amin'izay ireo. Ohatrany tehiteny zao tsy manina tsinazona na misaraka tsy mifampahery zany tsy mifankahita intsony satria nahoana efa samy manana mpampahery tsirairay avy izy any amin'ny tany alehany. Tsy irery intsony ireo mpianatra ireo fa nanana ny fanan'Andriamanitra, samy niatrika ny adiny, samy niatrika ny asa fitoriany, samy nanao izay vitany. Miaraka tamin'ny fanamasina, ianao io miaraka amin'ny fanamasina, tsy irery zany ianao. Tsy ianao intsony ilay hitady olona foana, tsy ianao intsony ilay hitady ampaherezina foana. Tsy ianao io ilay tiany foana hoe za ve za reny, za tokana reny fa sisa ny fiainako, aiza ny fianakaviako, aiza ny havako. Tsy ianao intsony zany. Fa manomboka feno ny fanan'Andriamanitra ianao, manomboka miaraka aminao ny fanamasina rehefa dia manomboka eo ianao mahavita zavatra reny ange ianao e. Satria ny fanan'Andriamanitra ange mamita ny zavatra tokony ho vitainao e. Amen. Ny fanamasina miaraka aminao. Ravana malala, tena fanomezana faran'izay tsara indrindra eo amin'ny fiainana izany fanan'Andriamanitra izay. Androany samy miteny avy fanamasina. Midila sady ianao ato anatiko. Fangio ahy Jesosy. Fa ilaiko ianao. Milanao aho, amen.
fanitsika rehetrarehetra tokantrano mandoaly karazana agnataony fanan'Andriamanitra tabatambazy izy fa inona eo tsy rery zany tsy nanao amen tsy mandeha rery zany tsy rehetrarehetra androany anao zany ao lampatana Toska música de Santa.
fiaravana malala. Manokana fotoana ho an'ny falamasana isika amin'izao fotoana izao. Tena tsy fiantraikany atao amiko ianao falamasana. Ianao ny ilay Inatanatiko ianao falamasana. Mietsy azy fiainako ianako ianao. mato. Omeo fiadanana. Fomba miaina ireo tompo. Omeo fiadanana Jesosy. Feno impiaino. Fane masino tompo malala. Eto aminao. Tonga hoeto ani Hitady hitanao tafanga. Karakaina riainako. Tany karaka ny fiainako izao. Izany mo Zany antsonony anaranao. iantsoko Sika rehetrarehetra. Kara hitantsika andray fanamasina ianao. Ianao nampiray tampoka e. Halleluja. Fanamasina ianao e. Amen. Very manamarifilfilu. Amen. Nasimiana nasikareta.
Ianao malemilemy io ianao mora kivy io ianao tsy mety manam-pinono io mihitsy ianao mora mitebiteby lava io manam-panahina tsy mety mitsahatra ny amin'ny hoavy io le havana malala ianao mihitsy mila mifanamasinina mila papahery ianao mila papatanjaka ianao le havana mafantatrao hoe le havana malala zany Samsona zany rehefa nivoalazany ten'Andriamanitra rehefa nidina tamin'ny Samsona ny fanahiny Jehovah ina zavatra nisy aby misy fotoana izy mandeha miaraka amin'ny ray aman-dreniny izy any arina ray aman-dreniny eo aloha dia misy liona viany dia misera azy ao anatin'ny fotoana fohy vonoany Samsona ny liona tsy hitany ray aman-dreniny akory tsy fantatry ny manodidina akory tsisy naheno tsisy nahita hoe namono liona izy ao arinao amin'ny anatina fotoana fohy satria nilatsaka taminy ny fanahiny Jehovah. Itsika nge lavana mifanena amin'ny liona isan'andro liona nge olana lalovantsika io liona nge fakapana lalovantsika io lavana liona miherony isan'andro mifanena amintsika dia misy fotoantsika mitaraina amin'ny olona hitan'ny olona mihitsy dia mitaraina dia kivy dia reraka fa manomboka aoriana ny fandraisana ny fanamasina rehefa namalala ho tonga ihany ny liona tsy maintsy tonga ny liona tsy maintsy mitsena fa zao manomboka eo rehefa midina aminao ny fanahiny Jehovah tsisy mahita kory ianao hoe avy nandresy liona tsisy mahita kory ny adivanao amin'iny ianao rery tsy niantso ndray aman-dreny ny saminao hoe tata mama avilo zareo angety tsisy anzany tonga dia izy rery miatrika liona rery vitany ao anatin'ny fotoana fohy halleluja tsisy nahita tsisy nafantatra tsy tety amin'ny endriny zany akory hoe olona reraka avy ny rangorangotiny liona na voakaikitra zany ange ny asan'ny fanamasina amintsika tsisy takahitra zany ianao na dia manana ady azysika na dia miady amin'ny zavatra maro isan-karazany eto amin'izao tontolo izao azysika nefa tsy misy takahitra zany tsika tsy tanin'ny olona akory halleluja ny zavatra hitan'ny olona eny aminao dia zao ianao ihany io voninahitry'Andriamanitra ny hitan'ny olona eny aminao fa tsy hitan'ny olona mihitsy nao ianao fa voakaikitra ianao fa niady fa ianao efa mpandresy sisy liona efa maty sisy zany no hitan'ny olona tsy fantatry ny olona koa no fandalovanao ady zany ianao rehefa mandalo ny fanahyn'Andriamanitra rehefa midina aminao ny fanahiny Jehovah raisy zany rehefa namalala ao anaty Pentecoste tsy misy olona zany tsony tokony rainy lezo tokony be tarainy fa olona matanjaka olona mahery halleluja miatrika ady na dia ianao rery azy Samsona izy rery teo akaikiny teo ny ray aman-dreniny fa tsy natsony akory izy rery samatsamahano iny tenin'Andriamanitra ny liona
Halleluja. Zany tsika rehefa feno fanahan'Andriamanitra. Andao tsika ravana malala iteny androany. Hatramin'izay ianao lazony io aretiny io. Dia hoy izy ianao tena mahery ty aretiny ty. Tena mafy loatra ty aretiny ty. Mampitsay ty aretiny ty. Dia omenao voninahitra foana io aretiny io. Lazainao fa mampahory anao io. Lazainao fa mampitsaly anao io. Manana olana ianao. Na misy tsipitsina eo aminao izy ianao. Tena mampahory anao loatra ty tsipitsiny ty. Tena mampitsaly a. Dia manaiky resy eo ambanin'io ianao. Misy zavatra eo anoloanao eo. Dia io foana no fendrifendrinao. Io foana no menao voninahitra. Dia avelanao ampitsaly anao. Tsy ravana. Ny olona mandray fanahan'Andriamanitra tsy manaiky ho kekeriny lioana zany tsony. Tsy manaiky ho lazoniny aretina, ho lemenina tsony ny saina hoe mampitsaly io aretiny io. Fa manomboka hitsangana zany olo zany. Anomboka hiteny zany olo zany. Halleluja. Anomboka hietsika zany olo zany. Amen. Dia anomboka hiova ny fomba fahitany. Tsy lioana tsony no fahitany Samsona an'io. Fa tonga iny dia ozy izy. Tsy misy dikany amiko ty ka. Ny olona mahita an'iny hoe lioana. Fa Samsona mahita an'iny hoe ohatran'ny voalavo kely. Ohatran'ny vitsika. Zany ny fahitan'ny olona feno fanahan'Andriamanitra. Ho alebiazin'Andriamanitra ny fahitanao azy ao anaty Pentekosty. Fa ho akelezin'Andriamanitra ny fahitanao ny zavatra rehetra izay mety manodidina anao. Ny olana izay mety mamatotra anao. Ny zavatra rehetra izay mety nanjoy anao. Mety nandritry ny taona, nandritry ny volana. Riavana. Fa raisy ny fanahan'Andriamanitra. Androany, raha misy olona eto, tena manana ady, manana olana zany olona zany. Andao tsika tena andrano etseo ny herinao fanahy azy. Etseo ny herinao Andriamanitra. Amen. Ataontsika fotsika rehetra zany androany. Itentsika etseo ny herinao. Anaty ty amen. Afaka mandohalika ianao dia manatra tanana ohatran'io lehilahy io ianao. Ohatran'io lehilahy io amin'ny sary io ny ataonao. Dia miteny ianao androany. Etseo ny herinao fanahy masina. Etseo ny herinao fanahy masina. Familanao amen. On the carnies or Jesus, Fahefana rehetra dia eo ambany fahefana Andriamanitra Andriamanitra rehetra ianao. Tsy maintsy miankohaka ny fahavalonao. Tsy maintsy miankohaka ny aretiny. Tsy maintsy miankohaka ny olana. Satria misy dao amin'ny fanahan'Andriamanitra. Fanjakana rehetra Ianao ny Andriamanitra ny rehetra. Andriamanitra io aretinao io entina namasina. Andriamanitra olanao io entina namasina. Halleluja. Etseo etany sika rehetra. Etseo etany Componi herinao. Ampidiny Lai ulamni fanahy Famanidinao Yandi mafyanao Amen. Tuko Etseo Carnies away, Jesus.
iliko zany tonga tokatranony tsy tsaray avy Jesosy mahavarina ary avana malala fa Paoly sy Silasy tao anaty fonja olona anankiroa no nidinan'ny fanamasina dia ny fonja rehetrarehetra no mivaha ny ovotrovotra ny trano tonga ny orohorontany aleloia mety kely ianao hoe zavy nidinan'ny fanamasina dia inona nidiran'ny zavatra manodidina amin'izany inona nidiran'ny olana amin'izany inona nidiran'ny aretina amin'izany endrava tena misy idirany ianao idinan'ny fanan'Andriamanitra mihitsy amen no vahaolana ho an'io fonja mamatotra anao olona roa no nidinan'ny fanamasina tsy mpiandry fonja sy ny garda rehetrarehetra tao sy ny olona namikiditra sy tany am-ponja no nidinan'ny fanamasina fa izy mirahalahy ao anaty fonja fa niovitrovotra amin'izany
Nororo ny tany, ny vavoko, aleloia, ny fatorana rehetra. Zany ny fanamasina rehefa mihetsika. Zany ny herin'Andriamanitra rehefa mihetsika. Amen. Zay zao ry havana malala dia mba efa fahavolombelony izany ihany koa. Ary raha tsy nihetsika taminay ny fanahan'Andriamanitra mba fantatrao, tsy ohatr'izao ny fiainana. Tsy tonga teto akory izay. Tsy hitanao teto izay. Ary hoe tsy hitanao teto izay nefa tsy teto tamin'ny velona intsony. Fa ny fanahan'Andriamanitra nihetsika teo amin'ny fiainanay dia havana malala. No namany fonja teo aminay. Dia nivany fatorana rehetra. Dia tafavoaka ny fonja izay. Na dia voafatotra koa azy. Tongotra aman-tanany. Tsy afanetsika intsony. Tsy mivoaka ny trano. Matahotra isan'andro. Fa nihetsika taminay ny fanahan'Andriamanitra. Ianao koa. Za andro aho tena mirary. Atsika rehetrarehetra izay tonga eto. Mba ho tonga amin'izany anetsika. Mba hihetsika amintsika le. Izany fanamasina izany. Dia mba ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Mba hisokatra ny farafarana rehetra, ny vavahady rehetra, ho tapaka avokoa ny fatorana rehetra. Amen. Amin'ny alalan'izany fanamasina izany rapana malala. Alleluia. Tiana Manala tompo. Manala pasile. Tami fitundana waira mifuka Tita katin sana Fami sekwe Tami fitundana waira mifuka Tita katin sana Fatawan na pihadyaw Funi babaka Nunguni nufa Nangyayari babaka Akin nitugobara Sina mali Gusto na ba Ilamang dito na Pagyalasay, yafaran Pagkumay nagsabi ko Dami lamang Patabukat ka din ilasagay Mama ko Sa bulan niya sagkasagay Iyamabarat ka Si kanyang nagpalay sa bagay Ayanatimo Tumbate wapena tanala Ibulang isigayu Ayanatimanala Atena kagawe Nakaligera Kapateka gawe Abulang isigayu Ayanatana Katina kagawe Sampai sampai pahari Timbala posisi Bisa seni tisu Acara nabesa Nama pitare nawe Acara nabesa Yure nama pitare nawe Asam juga nama bang Haleluya Yure nama pitare nawe Acara nabesa Yure nama pitare nawe Yure nama pitare nawe Kazwan Manzara Manzara Papaku kakabeni lasaka Devani babako Isamula niya zaka Iyamabarata Si kanyang nagpalay
Sampai pahari timbala muziki dasarnya Yesus niwe na mapitare na dada bandara na sama niwe na mapitare na mama sungguh niwe na mapitare na sungguh bandara na sama niwe na mapitare na sare niwe na mapitare na sakai zako bandara na sama bako niwe na mapitare na mama Tianao Jesosy tazomy ny afo lavana malala fikiro zavelanao faty ny afo amin'ny fotoana maty ny afo dia tonga eo amintsika indray ny fahavalo ange eo foana atsaritsika Para
Hallelujah. Raha ao anaty Pentecoste mbola tsy mirehitra ny afo dia andiny teny tsika. Fa izao mihitsy ny fotoana tena irehetan'ny afo. Misaotra anao izay Jesosy, misaotra ny amin'ny fotoana teto Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fiankofana, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Maheno indray izay Jehovah Andriamanitra, ary mbola hitoy izany tsy mitsahatra, rapiditra izay Jehovah mbola eo aminao izay. Misaotra Jehovah, ianao fa izay rehetra tsy ampy, ianao any mbola amen rehetra bahana Jehovah Andriamanitra. Samy atsapany herinao izay, samy atsapany fanatrehanao. Tsisy ho diso anjara Jesosy fa samy ato an-tranonao avokoa. Dia mananteny izay fa izara ny fahasoavanao amin'ny tsirairay avy ianao. Manao irery ny voninahitra, ny tena, ny haja sy ny saotra mandrakizay. Halleluja. Malaki sota bela Nakawangulu tabini famunzen Andau isikijinza fandese Asamani hela Malaki sota bela Nakawangulu tabini famunzen Andau isikijinza fandese Yana unismu ilani Iyarabala mtesusi Eva gabia no isi Upepu Bangal masina Dana kuna Neni tesosi Nikanya now Kayipurina natino ni erini Sati yaba no vide wantelini Dana kuna Neni tesosi Nikanya now Kayipurina natino ni erini Sati yaba no vide wantelini Esukatapana 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 Pentecosta Esukatapana 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 Pentecosta Ariana Tuna Ibebagai Funa Grazie fosse cristiano tumpui now Tiaresta now is all to Julisam Ariana Tuna Ibebagai Funa Grazie fosse cristiano tumpui now Tiaresta now is all to Julisam Da noi mismo bilani Iarabale mtesosi Nefamyanga mowidi Ufeloni panay masina Dana kuna Neni tesosi Nikanya now Kayipurina natino ni erini Sati yaba no vide wantelini Dana kuna Neni tesosi Nikanya now Kayipurina natino ni erini Sati yaba no vide wantelini Esukatapana 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 Pentecosta Esukatapana 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 Pentecosta Anda wana utikaya
Fidelana, asana tu fidelana, Halleluja. Dia mbola tsy mitsaritry ny misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'izao fotoanan'io izao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny fahatsarana rehetra izay efa nataonao tao amin'ny fiainanay indray tamin'ity androany ity. Dia isaoranay anao Jesosy malala ny fahavitan'ny fitoam-bavaka teo dia isaoranay anao koa ny fanahinao masina izay hitondra anay sahady anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Jesosy malalo fangio hatrany nisatokatrano isam-batan'olona ampahery izay irao ny fanahinao masina ampahery nisatokatrano isam-batan'olona ampaherezo nisatokatrano amin'izao andro Pentekosta izao mba tsy ho diso anjara amin'izany fanahinao masina izany. Misaotra tompo malalo dia raina hatrany hatrany ane ny anaranao, ankalazaina mandrakizay ane ny anaranao tompo amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana izany. Ny fanatrehana ratsy rehetra dia tsy anankely tsy anam-pahefana eto, alleloia, fa tena hoe ny fanatrehan'Andriamanitra, ny talan'ny fanahy masina hery lehibe ho anay amin'ity androany ity hibitsika aminay amin'izao anio izao. Mitenena Jesosy mitenena fanahy masina fa voninkiana anao zay. Halleluja. Amen. Amin'ny fifaliana lehibe no iarabanantsika tsirairay avy indray izay tonga eto androany lasa nabavy malala amin'izao fotoanana izao. Alobenay tena koa miarabanao eto ary dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona. Tonga miaraka aminay eto anao androany anaty zava-bata masina izao manana fifaliana. Halleluja. Manana fifaliana fa zava-dehibe ny fotoana iarahantsika eto androany. Fanamasina ny amanginao ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy ihany. Androany dia tetezana ampitantsika makany amin'ny Pentekosta, aoka ho feno fifaliana ny fonao. Halleluja. Dao ira mahafinaritra be tsika entina mihitsy anao androany ity an'ity andro sabata ity, akafy an'ity andro sabata ity. Dia ndao anasananao ty ira mahafinaritra be ity ira mbola mety tsy aminao fa iarahantsika mifaly eto androany ho voninahitr'Andriamanitra. Aoriana zany dia hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Meno finaritra daholo tahiny tompo. Sani Katsara, tena tsara. Kanto, tena tsara, meva. Sikisi toi zani aminize yango, miavaka miniandro retra. Ilaboravo aminize hova nifanai, afinare takoniandro sabata. Ambiku fiderana, ambiku doksa, siora koraka, alleluia, osana ben. Ilaboravo aminize hova nifanai, afinare takoniandro sabata. Ambiku fiderana, ambiku doksa, siora koraka, alleluia, osana ben. Simisi afume kunitorako, asandra troavo nitanako, asoliko ni sadromo ni nahitro, ni panjakanya ni tala isiko. Ilaboravo amnize hova ni fanaka, afinare takoniandro sabata. Ambiku fiderana, ambiku doksa, siora koraka,
mi andro sabata ambiko fiderana ambiko dosa ayora koraka haleluya osana mendira ora nite ora nipande afina leta kwa mi andro sabata ambiko fiderana ambiko dosa ayora koraka haleluya osana mendira ambiko fiderana ambiko dosa ayora koraka haleluya osana mendira utantera katu kwenye mizani yeiravoravo ni Jehova vizangata minya Bwana mitani anzainovani Jakoba utantera katu kwenye mizani yeiravoravo ni Jehova vizangata minya Bwana mitani anzainovani Jakoba utantera katu kwenye mizani yeiravoravo ni Jehova vizangata minya Bwana mitani anzainovani Jakoba Sabata fitaina Sabata fandesena Sabata fandasitanana Sabata fananganana Sabata fanafana Sabata famujena Sabata special Amico fiderana, amico doxa, si ora moraka, hallelujah, mira moraka, amico Arizona, fidare takonya sabata, amico fiderana, amico doxa, si ora moraka, hallelujah, mira moraka, amico Arizona, fidare takonya sabata, amico fiderana, amico doxa. Alleluia, tsara be le hira anampainareo an'le hira mafinaritra be io. Alleluia, anako ampito indray zany hira zany rehefa sabata. Mamy ny sabata, mamy ny fanatrehan'Andriamanitra ary izy menakavy a. Dia manasanao ary hiditra amin'ny tenan'Andriamanitra andao amintsika dia resaka mombamomba ny fanahy masina foa satria amin'ny mahandro pentekostaly a dia tsarotsika raha miresaka momba an'izany a, tsarotsika raha fanafatrafatra momba an'izany a satria dia izay ny mahasabata izay maha pentekosta amin'ny pentekosta io ny andrandraitsika alleluia zany a tsarotsika raha isoarany baibolinao a dia tokontsika dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra, maky ten'Andriamanitra isika tsy asisika mamaky teny aloha satria fohifohy daholo ny vaky teny androany dia ny tena kany ny hamaky teny androany. Alleluia, ny ten'Andriamanitra izay jerentsika androany a dia ao amin'ny bokin'ny filazantsarany Jaona, filazantsarany Jaona toko fa 14. Androany zany tsika hijereo inona moa ny ilantsika fanahy masina zany, amin'iny moa tsika mitandrina pentekosta, inona moa ny ilantsika ny fanahy masina, inona moa ny tombotsoan'ny fandraisantsika fanahy masina, inona ny zava-dehibe, inona ny mahazava-dehibe an'ny fanaovantsika fitandrimantsika pentekosta. Maninona ianao raha mandray fanahy masina rapitso, miavaka noho ny izy ianao raha mandray fanahy masina rapitso. Ilaitsika ny fanahy masina ary fantatr'Andriamanitra fa ilaitsika.
ary fantatry jesosy zay niaraka tamin'ny mpianatra fa ilainy ny fanamasina zao teny jesosy tamin'ny mpianatra filazantsarany jauna toko fetra-mbe folo andao refa ampiarabaka kely tsika Bersavaka hoe Andrina Suzelle Suisse Eric Carac France Sommet France toy jesosy mandrakizay Allemagne France izy zao Yamaka hoe Angelina Rodriguez Arabie Saoudite mampionina France Angelina Diamant Chine Razana Josephique hoe Miri Arandriamalala Allemagne Miri Soubianjana Arabie Saoudite tonga soa daholo isika mianakavy Versilina France Artisanat de Madagascar France Nazana Monique Dubai Normal Lasene Madagascar Alléluia Marie Hortensine Koweït Alléluia Elena Miernena France Tina Malala Liban tonga soa daholo isika mianakavy Tina Rakotoary Zaka France tonga soa daholo John toko faefatra-mbe folo John toko fa efatra-mbe folo andiva dimy amby roapolo sy fa enina amby roapolo no vakitsika androany Alléluia ilay itsika inona ny ilantsika ny fanahy masina inona no anjara asan'ny fanahy masina no fiainantsika azo atao titra ny toloteny daholo izany rehetrarehetra lazaiko anao zany Alléluia amen rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra John toko efatra-mbe folo andiny fadimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary zany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahandray amin'ny anarako izy ny ampanatra anareo ny zavatra rehetra zay ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo Alléluia voalohany ny ho asan'ny fanahy masina zany dia hoy izy Jesosy hoe matoa atao hoe mpananatra dia mananatra foana izy zany Alléluia ny olona nahandro sakafo indray mandeha fa tsy mbola mpahandro ny olona mitondra tômôbila indray mandeha tsy mbola sôfera Alléluia ary ny olona nananatra indray mandeha tsy mpananatra fa ny atao hoe mpananatra dia mananatra foana zay misy ny asany ny anjara asa zany dia mananatra Alléluia mananatra aloha ina moa tika zany mananatra milaza aminao misy tsy mety ataonao dia mananatra izy tsy mety zao te nianatra zay zany loha asan'ny fanahy masina voalohany mananatra izy zany mahatonga ny olona ray fanahy masina tsy mety very tanteraka zany satria zao tsy manao tsy mety fa tsy mety very tanteraka satria zao eo ny fanahy masina ny olona mananatra nge dia misy zavatra nanarana an'le olona zany misy zavatra tsy mety nataony dia anariny izy Alléluia dia iny fananarana iny mitondra azy makeo amin'ny lala mahitsy indray mamerina azy amin'ny lala ny fahamarinana indray Alléluia za zany teteny aminao hoe raha tsy te ho very hoe tsisy amin'ny telo mihitsy zany fa mandra-pahavery dia andry tandrema makalaza Pentecoste tarapitso dia mahanyry Alléluia andray fanahy masina amen amen anjara asan'ny faharoa aninona ozy izy ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo raha mandinika an'izany tsika dia misy zavatra zany nitenenin'i Jesosy dia mba tsy ho adinitsika iny dia anina izy ampatsiaro tarefa misy an'le film matetika film Kung Fu dia taloha mijery vidéo dia tarefa le ohatra zao hoe na ohatra hoe film Andro Van Damme zany dia tarefa le ohatra hoe misy maître mampianatra izy androany dia rehefa misy maître mampianatra dia le zavatra ampianarin'le maître rehetra androany mbola tsy titrinina ary zao ny ilana n'ity zavatra atao ty rehefa le tena anatiny atiny amin'izay dia efa tady resy ohatra misy kely matetika film sinoa misy azay foana efa nahita zay nareo veloha sa zarena efa nahita vidéo dia efa tentatady vaty zany le rôle misy ohatra manakonake misy film kely hitany amin'izay manjavozavo zay dia zavatra nampianarin'le maître anazy le anatra zao anaovana zao dia zao atao dia
ino tadidiny am'zay de iny am'zay no hitsanganany a de ampiariny a de andreseny ny fahavalo fananao efa nahita an'izay nareo ny asan'ny fanamasina zany jesosy zany miteny zavatra fa ndraindray tsy tadiditsika iny ohatra zao hoe tsy amelanareo kamboty aho izy jesosy ino za ombanareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao de rehefa mandalo azy tsika de kifotsika otrany hoe mandeha rery tsy mety tadiditsika mihitsy anaty ady fa jesosy efa niteny fa ombatsika izy de izy mampatsiahany iny fanamasina mampatsiahany anao mahatonga anao mahery osotsy fa mazy na tsy tadidinao le teneniny maître eo anao vao mitsanga marina zany ny fandresina efa voasoratra ho anao marina zany tsy andao nahafoy anao a tena marina tokoa zany asa mierikeryka koa zay tenenin'Andriamanitra alleloia mampatsiaro fa ambonin' zay mbola ampianatra zavatra be de be ozy ny teny Jesosy hoe ampianatra anareo zavatra rehetra sy ampatsiaho anareo zavatra zay fanazako ny ataon'ny fanamasina amitsika zany de zao mampatsiahy le efa lesony efa taloha tamin'ny araka tamin'i Jesosy zay nitenen'i Jesosy de mbola be de be koa ny ampianariny atsika alleloia amen tsy ny zavatra rehetra ny voatenin'i Jesosy tamin'i Jesosy nandalo teto tany manamarina zany nge ty zavatra ty toke jery tena Andriamanitra faharoa tsika ao ambadika kely eo a toke jerentsika ny filazantsarany Jaona ihany a fa toko fahaenina ambe folo ndray filazantsarany Jaona toko fahaenina ambe folo andiny faharoa ambe folo ka hatramy faefatra ambe folo alleloia fa maninona kay a no mbola ampianatra zavatra be de be ndray ny fanamasina fa nga tsy nampianaran'i Jesosy zany nga Jesosy tsy nanam-potoana nga Jesosy tsy natory fotsiny filazantsara ny Jaona toko fahaenina ambe folo ndray zao a enina ambe folo andiny faharoa ambe folo filazantsara ny Jaona toko fahaenina ambe folo a andiny faharoa ambe folo ka hatramy faefatra ambe folo rehefa hitandray de vakitsika aminaran'i Jesosy anaran'i Jesosy manao hoe mbola manana zavatra maro olazaina aminareo a nefa tsy zakanareo ankehitriny fa raha tonga fahamarinana de izy ny taridalanareo hitaridalanareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny de ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy de ambarany aminareo alleloia aloha jantsika eo fahatelo ambe folo ihany tsy fanino ahoana hony nanam-potoana ve Jesosy sa tsy nanam-potoana ny tena marina raha ohatra ka hoe ny fitain'i Jesosy io asy io tena mety tena chargé tena mety tena mety tena hoe feno tena tsy nahita iainana ntsony ny mpianatra raisinao fotsiny ohatra zao hoe ny lesona ny tom-pianarana ray a de ny leçon rehetrarehetra mandritra ny année scolaire ray ianaranao anatin'ny une semaine vitanao zany sa tsy vitanao tsy vitatsika tsy zakan'ny lohatsika zany tsy zakan'ny lohatsika raha ianarantsika daholo ny fiainana tamitsika 20 taona de ianarantsika daholo ny fiainana mandra-pahatonga amin'ny 15 taona zany efa namalala tena betsaka zavatra nampianarany fiainana ana io eny ampandehanana eny tena hitako mihitsy efa ho 10 alleluia izy le filôzofa anankiray zay ny 10 taona izy izy a de lay taona antitra amin'ny fahatanorana zany hoe alohan'ny fahatanorana zany aloha tena olona efa antitra 10 taona fa ny 10 taona ndray a de fahatanorana ao fahanterana ianao ray zany ny jeune indrindra amin'ny antitra rehefa de mahafinaritra za zao efa fenao ny 10 taona io tsy hoe alleloia zany zao efa antitra be amin'ny fahatanora miaraka amin'ny tanora zany zao de efa antitra anariko daholo ny tanora fa raha iona amin'ny antitra ndray a zany ndray jeune indrindra mitana indrindra amin'ny antitra hoe ka zao ny anarana be de be ny zavatra ny anarana tombo ny taona de be ny zavatra anarana
ozy izy jesosy mbola manana zavatra maro nge za olona zay ny mbola maro nge tiany jesosy lazainy fa tsy zakan'ny mpianatra raha nytenenina daholy, tsy zakan'ny sain'ny mpianatra, tsy zakatsika raha nao ny ampianarina didin'andriamanitra anatin'ny herinandro tsy maintsy hainao daholy sy tandremanao daholy, tena reraka ny sainao ary tsy ho zakanao iala ary lavolefina amin'ny fivavahana ianao. Fa hoana ozy izy jesosy mbola manana zavatra maro ahako olazaina aminareo nefa tsy ho zakanareo ankehitriny, fa zao kosa hoavy ny fanahy fahamarinana, ny fanahy masina de fanahy fahamarinana, fa raha tonga ny fanahy fahamarinana de izy no hitaridalana anareo, hitaridalana zany a fiarahana maharitra zany. Alleloia, hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Alleloia, ary izy tsy teny amin'ny tenany a tsy hoe ozy ny fanahy masina ozy Jehova hoe araka ny tenenin'ny Jehova nampitahin'ny fanahy masina taminay. Alleloia, mbola zavatra be deabe ny tsy nilazain'i Jesosy atsika, mbola be deabe ny fahamarinana tsy nilazain'i Jesosy atsika fontsika vao nandray azy, vao nandray an Jesosy nge tsika inona avy ny zavatra haitsika, mahay fahagagana Jesosy, mahay mitoriteny be Jesosy, manangana samy maty Jesosy, manadio ny abokany izy. Alleloia, voafetra ny fantatsika fa rehefa lasa Jesosy naisy ny fanahy masina am'izay ny rele de miara-mandeha amintsika am'izay izy. Jesosy mandalo indray mandeha amin'ny tanàna anankiray. Alleloia, de zay eo amin'ny tanàna iny a zay mangetaheta de manenjika ry Zakaiozy, le vavy-mitsidra, le kapiteny, Jairo, rehetrarehetra reny manenjika any amin'ny toerana zay misy any Jesosy, satria tsy hoentsony indray Jesosy fa hifindra any amin'ny toerana hafa indray izy. Fanahy masina indray de zao mahazava-dehibe amin'ny rapitso a isaky ny olona anankiray, lela mitarehina hafa anankiray, fanahy masina anankiray miara-mandeha amiko. Manomboka rapitso zany zao a isy namana vaovao indray ifampizara lalana amiko, ifampizara lalana amin'ny marina tiana, ifampizara lalana amin'ny andro Jesozel, ifampizara lalana miaraka amin'ny olo malala seno. Alleloia, de inona am'izay zavatra mitranga eny amin'ny fiarahana eny am'izay hitomba zay alika Pentecoste zany zao rapitso de hitombo amin'ny fahamarinana indray, hitombo fahalalana ny amin'ny fahamarinana. Inge ravanao malala teneniko anao fa tsy vitan'ny pasteur ny mitorony zavatra rehetra tokony ataontsika rehetrarehetra zany, tsy vita. Jesosy ary tsy nanam-potoana fa vitan'ny fanahy masina zany. Tsaloko misy rahalahy anankiray alam-piara-manompan'Andriamanitra aminay, izay zao a mitandrina zao andro sabata zao de nampianarina sabata satria zao fa misy rahalahy anankiray zay a namanay mpiara-mivavaka zany mpanompon'Andriamanitra, izy io ry havana malala nangetaheta izy, nangetaheta zany zao mifantany napetraka tao aminy vanomboka vavaka izy, inona ny tena marina Jehova voalaza tao anatin'ity baiboly ty momba ny sabata miverimberina. De naty izy tam'zany mivavaka alahady de manontany pasteur amin'ny fana izy, ahoana pasteur tsika no mivavaka alahady nefa ny ato amin'ny baiboly a sabata foana ny voalaza ty hoe andro fitsarana sy ny sisa, de tsy nety nahazo valo mahafa-po mihitsy izy fa na ao anatin'ny matory amin'ny alina izy a tsy mahatafandrima, tsy tafandrimandry mihitsy izy. Misy olona zao tsy tafandrimandry a amin'ny afera ho atao rapitso, misy olona tsy tafandrimandry a amin'ny zavatra ho atao amin'ny fiainan'ny rapitso, ny fidiram-bola, ny fiainana sy ny sisa, fa itira anaty iny tsy natafandrimandry azy, inona ny marina? De tsisy nampianatra izy fa mamaky baiboly de fatany daholy, natory ny fanahy masina anazy. Zay hoe ny fanahy masina hitarika anareo amin'iny amin'ny fahamarinana, hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, tena resy lahatra izy, tsisy nitarika, tsisy nandrosy, tsisy nandrisy. To de nangataka tsodrano tamin'le pasteur izy, sa pasteur a tsofy rano a fa ho aiza ianao hitady fahamarinana ozy izy. Alleloia, tsofy rano a fa andeha hitady fahamarinana laza izy nandeha niditra tany anatina nentina ny fanahy masina, tarin'ny fanahy masina lalana niditra tany amina fiangonana sabatista izy, tao izy va tena latsiary fitsarana amin'ny fanahiny hatram'izay izy mivavaka, izy te hivavaka fa tsy misy zavatra tsy mahalaiza anazy, tsy milamba zany tseny tafiditra tao am'izay tandrina sabata voalohany ao izy tonga de reko hoe zay le izy, tonga de ohatran'io misy zavatra compatible,
to de misy zavatra niona jehovahandriamanitra misy ke ny teny fa fifankampatarana amiko sy amy izy de ny sabatako alleloia zany zao a fanamasina mitarika azy fanamasina tsy tanan'olombelona sy nanaovana portaporta natory-teny akalamanjana fa tena hoe fanamasin'andriamanitra nitarika anazy le fanahy amin'ny fahamarinana nitarika anazy a ho amin'ny marina rehetra aloha tsaroako hoe ranabavy teto amintsika zay de izy a mbola tsy tonga zay nefa tonga etonareo a akoatran'ny zavatra fahamarinana zay henonareo toroneto fa rehefa tena hiditra lalina ianareo hiara-dalana aminay hiara-nompan'andriamanitra hitra amin'ny groupe zay maresy de misy fianarana kely misy ny loha ampianarina anareo ampianarina tsikely anareo daholo ny antondreo fa maninona ary no misaron-dory ranabavy eto amintsika fa maninona ary tsika ny tsy mihinana zava-padina ny kisoa ny alika ny rehetrarehetra mitovy daholo morena fa maninona isika no mivavaka andro sabata maromaro ny fahamarinana ampianarina tsikelikely ka rehefa eto aminay eto a de mampionana moa zany a efa manana plan mihitsy izy any moa ampianarina atsika ampianarina anareo efa misy mpianatra miditra lalina zao ambadimbadika ao isaky ny lahady ny fianarana baiboly an'izay mazoto de ampianarina anareo ao le izy fa ny ranabavy ty mbola tsy tonga tany amin'ny alefa tsikelikely zany izy a misy time inona de miandra sabata aloha de mianatra ohatr'izany de mbola tsy tonga any am'le zava-padina fa efa teto amintsika io ranabavy io tadidiko mandraky ty ny andro de rehefa izy moa mandeha miasa de mitondra sakafo any ampiasany de rehefa le entre midi et 13 iny izy midi et 14 misakafo anaty tomobile izy de rehefa ny sakafo izy de mianotoro-teny izy sady andeha sakafo zany de tao anatin'le radio nisy fomantenina nyresaka momba ny zava-padina matetika efa maheno an'izany tsika fa misy fotoana mbola tsy tarihan'ny fanamasina amin'ny fahamarinana ny olona anankiray avela mahenoenony fotsiny tsy vo indray mandeha ranavavina eny hoe tsy fihinana ny kisoa fa tamin'io izy a ny sakafo nentiny crevette ngamba ny nentiny tam'izay raha tsy diso ahako de andeha hinana sakafo mihitsy izy naino ale izy de tampotampoka teo tonga de ohatry ny mikarakara le sakafo izy ny alatany antrano tena matonga karakarainy de zavatra tiany a de mba niry mihitsy ina tiako hoanina raha toandro fa no ny tonga teo sahako sisiny nanokatra an'le hotipoti kely misy an'le loka fa tena ohatsy ny lasa marikiriko an'ala izy ozy izy de efa vity zay nohaniny am'izao ny vary nohaniny am'izao ny vary tonga de nariny le loka nohaniny am'izao de ampinanana an'le vary am'izay izy tonga de mitomany be tonga de latsa-dranomasy be mihitsy tomany be mihitsy izy de ny antso fa mpiantso hoe izy mampinana tam'izay azoka tena tsapoko ankehitriny fitiavan'andriamanitra mihinana vary maina zao tena tsy mahatsiary fahasambarana ohatry zany a nanomboka androany tsy mihinana zava-padina tso iza no teny taminazy iza no nampianatra anazy an'izany iza no nampatsy azy an'izany namangy azy tao anaty tomobile atao ny fanamasina ary zany tombotsoana natsika ny fanamasina nanomboka teo tsy mihinana sakafo tsy mihinana zava-padina tsony alleloia ny ten'andriamanitra ny fanamasina ny fahamarinana izy nitari-dalanareo amin'ny marina rehetra mety misy olona ngety mbola maheno an'izany zao hoe mbola tsy reny fanamasina fotsiny aloha ianao inanay fihinana efa nitsofin'andriamanitra rano ny zavatra rehetra mihinana azamanirika ny tsy mihinana diso daholo zany verse rehetra resahanao zany mbola ny fotoana ampianarina anao an'izany fa tsisy mitombona daholo reny rehetrarehetra reny reny ny antony hinanany olona tso tsisy kisonotsofin'andriamanitra rahano zany adio tsy misy zany alleloia zafady tompoko matsiaro ny zokilaovily fana isaky mihevina rehefa sabata alleloia fa zao le avana malala androany mety maheno an'izany mbola ho avy ny fotoana ary irariko am'izao fotoana zao androany zany avy ny fotoana no tena mara raha tonga misy fotoana mbola tsy tonga ny fanahy fahamarinana mbola tsy tonga ho aminao fa irariko tonga aminao am'ty androany ty no tena mara raha tonga ny fanahy fahamarinana ty hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra ny tena marina tian'andriamanitra tarihana am'izany tao izy mety mbola tsy tonga fotsiny ny fotoananao sy ny fanahy masina alleloia ny anay aloha efa mba tonga isaronan'i Jehova da inareo le tsy ro mampinona fa volombelona
natonga anazy tsy nanao akanjo mitanjatanjaka sy patalosiny sisa trony efa nare ihany izy hoe tsika mila manam-pahamasinana. Alleloia. Isika nareo vehivavy na izay lehilahy de mila manam-pahamasinana. Amen. Na izay lehilahy reto ary tsy mendrika zay de anao maillot de bain zany fotsiny eny amin'ny plage ary tsy hita sariko anao an'izany mihitsy kosa nareo. Fa raha mahita an'izay nareo de zao fotsiny meko tsodrano mihitsy nareo, tena meko alalana mihitsy tsy mitsara ivelany nareo am'izay aza mitsara mba tsy ho tsara fa tena tsara rao mihitsy am'izay fotoana zay fa tena mivelon-dalana fa tsy ahita an'izany nareo. Olona farak'izay tia milomano hatramin'ny fahakely koa fa nadinoky zany. Inona mahatonga le lomano nadinoko? Satria mitanjatanjaka. Za tsy mety aminazy zany na de lehilahy aza. De toraka zany koa nareo vehivavy de mampinona zany a efa risy lahatra any fa nay eny any tsy mety nge ny lehilahy manana vehivavy manao fitafian-dehilahy tsy mendrika nge tsika mila manana fahamasinana amin'ny fiaingona masina de efa nanomboka ny vavaka izy a hatramin'izay izy ny vavaka choral fa rehefa mandeha any am-piangonana izy a masina tsara choral fa rehefa latsinainy izy a tsy choral de manao pataloha manao akanjo mitanjatanjaka. Hitany fanamasina nge reny fa zao mbola tsy tonga ny fotoana anao sy ny fanamasina. Fa ndray andro nanomboka ny vavaka izy mbola tsy misaotra lovely. Halleluia. Nanomboka ny vavaka niditra tam'izao fiainam-bavaka zao am'izay izy fa mbola nanao akanjo somary ohatry mitanjatanjaka zay de tadidiko mihitsy izy ny tantaranako zay nanao akanjo zay izy a de mafana mony ary de le akanjo a hitareo lamosina lamosin'le akanjo zany ohatra somary hita be ny lamosina, hita be ny hoditry ny lamosinao. Manao akanjo zany fa mitanjatanjaka de rehefa nidina am'izay izy amin'ny lalana nala mahitsy iny andeha hody ao an-trano de ohatry nisy olona ny klaksona ray zay pem de ohatry men'olona misika de mahita olona le manadala anazy ohatran'izany tena tsiaro velatra be mihitsy izy ohatry ny tonga de hatramin'izay a misy olona mijery ihany fa ohatry tsy nahaino an'izay feo misy olona misika misy miklaksona ateriko venjy koko madama kely ao nary manja kely aiza lalandry ohatry zany tonga de natsiaro menatra satria manomboka efa manomboka niditra tamin'ny fahamarina tonga de lasa izy nody de tonga tao an-trano navoaka ny avy ao anaty armoara daholo ny akanjony nalatsany tamin'ny tany de nitomandry ny vavaka tena natsiaro torotoro fo natsiaro menatra an'Andriamanitra. Ianao mbola tsy menatra io mbola ho avy ny fotoananao sy ny fanamasina hoy tena maritra ary raha tonga ny fahamarina mety mbola tsy tonga eo aminao fotsiny izy de manao akanjo eny apotipe ianao manao akanjo mitanjatanjaka ianao. Tia mizatra ray tiako tenena anareo ny manao manja maso ny manovanova ny tare manala volomaso mandokondoko tare mandokondoko volomaso fijerijejona. Ny fijerijejona de tsy fahamasinana. Ty teneniko anareo mety mbola tsy niteneniko anareo ty. Ianao zany eto raha tonga eto raha mandokondoko sy manalalala manovanova amin'ny masonao anao lokomeny vernisy ny sisa fijerijejona reny. Fa raha tsy manao an'ireny fizika indray ianao fa ny telefoninao asianao filtre. Misy olona mandisy fanantenana be amin'ny telefona io misy olona zay namanay tena eo de izy efa manapotra aza matetika be mihitsy izy mivafa photo de profil de ohatran'ny hitanareo le olona le olona le amin'ny novela reny mihitsy tena ohatran'ireny le olona tena le de hitanay tena mivatana am'izay izy de gagabizy izy mantsy anazy ary sarinao sy ny mba mipozipozy kely rado mba atao metimety. Tiako lazana anareo raha efa mivavaka raha anaty fahamarinana ianao ataovy ampy anao ty toroteny ity pentecosta ity esolo ny filtre amin'ny telefoninanao amin'ny telefona ianao atao solonao filtre de tena ohatran'ireny tena misy ireo black nadia de efa white nadia izy zao io no nomen'Andriamanitra atsika. Za nge afaka asiana filtre zany ray andro nisy olona nakasady nasiany filtre le telefona
taitra avy ao izy nazary ohatra mba tena taraiky tamin'ny tena kany ary tsara tare any aty tsara tare kely mihitsy am'le telefoniny izay tsy za io nefa isy zaka eny fa hovaina ianao zany raha ohatra ianao zany asianao filtre ny telefoninao de ohatrany tena le manjamanja kely reny daholo nareo amy telefona de tadio fa fijerojejona koa reny so de venareo fa manositra ihany fa ny filtre amy telefona tompo de endrika fijerojejona ovaovainao amy filtre ny endrika ao de tsy sitrapon'Andriamanitra reny teneko anao zany mbola tsisy fotoana napahana ny tena zany fa asasinany reny io ianao tsara ingenao eo ozy tsy av'Andriamanitra rehefa nanao anao dia rehefa vitany olombelony de hitany fa tena tsara zay tsara ingenao io za inge tsara inge za io alleloia tena tenenko anao esory reny esory eo amy telefoninanao le application mahatsara tare fefa tsara tare anao azamba mifamitapitaka alleloia fa na fahamarinana ne tsy ampamitapitaka olona anao tsony nareo mbola idirana angano amin'io manovanova mbola tsy hainareo le tantaratany endy le nany moa le niresaky elabe zareo tamin'ny telefony na misy filtre le ranabary fa tamin'ny fotoana ho tenina ny ona efa ela be de nandofo re lavitra be le raha lahy zany ohatra nandeha roplanina mihitsy andeha iona am'le vehivavy fa teo am'izay tsisy filtre tsony fa tena nenjehany tamin'ny tavoango le vehivavy nenjehany andeha vono satria lany andro fotsiny aho sisy firy-taona resaka taminao firy-taona ohatrinona ny billet d'avion ay ianao ke ohatry zao mamitakolona ary tsy ingena satsy hitanareo voasina filtre zany na ianao ve tsy menatra ny tenanao re manetsy enao zao mety tsy za io za ndray ndrisy nakatsara tamireny tena ohatry io zany tsy mba za kosa ty za tsy ohatrin'io za tena mba le bebe orona maron tsara iny mihitsy fa za atao ohatrin'io ohatra mandimandina fa tsy mety aminay za io mihitsy alleloia tandremo ary io tsy niankizy ny tratran'io fa matetika olo-dehibe tratran'io esory zao de zao ny application ana filtre anao fa andro ny fanamasina zao fanamasina ane amenanao amy fahamarinana alleloia atsantsika eny amin'iny nanomboka teo mampionina nalainy tao anaty armoara ny akanjo izay tsy misy fahamasinana rehetra à la porte alleloia tadiko hoe akanjo anankiray na roa sisa nijanona mba azo efina araka ny sitrapona rano de reniny nanaovany tsy maninona inkanao na reniny anaovanao fa eo masin'Andriamanitra ianao mahita fity ary mifany masina tena ny asa na vita ny asa hitarika anao fahamarinana e fanan'Andriamanitra alleloia fatelo zao tsika alleloia ny fatelo zao asan'ny fanamasina koa de manampy atsika de nanome hery atsika hiady amy fakapana de hiady amy fahotana anohatra ny nofo hoy tena Andriamanitra ny asan'ny apôstôly toko voalohany aitsika tsy enjery asan'ny apôstôly toko voalohany andininy asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo amin'ny aran'i Jesosy manao hoe fa azo eny ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodisy Samaria ary hatramin'ny farany tany alleloia azo hery atao inona ary hery afahana miakitra fiainana mila hery angery avana malala miakitra an'ity fiainana ty raha voareraky tsika de tavela fa ny fanamasina na miatsika hery afahantsika miatrika ny zava-misy am'izay ny toe zava-misy tsy mety satria atsika fa mahatonga atsika mahery fanamasina alleloia Galatiana toko 5 tena mahazava-dehibe koa ny fanamasina alleloia de ny fanamasina rery fanamasina rery tsy yoga tsy méditation tsy fomban-drazana tsy fananarany tolo tsy asa tanany dadamanga sy ineny ravao no afahantsika manohatra amin'ny nofo fa fanamasina rery any Galatiana toko 5 alleloia andiny fahinana ambe folo nge vakitsika fa hoy za mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo ianareo zay rehefa miara mandeha amitsika ny fanamasina alleloia rehefa miara mandeha amitsika ny fanamasina de tsy matateraka ny filany nofo isika andiny fa fitembolo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary ny fanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo
fa raha tariha amin'ny fanahy ianareo de tsy mambaniny lalàna. Ny fanahy masina rery no afaka aresy an'io ady tolona io. Tolona be mihitsy mandresy ny nofontsika io. Misy zara tena tiany nofontsika atao, tena tiany nofontsika atao satria tsika tompon'ny fanapa-kevitra, tsika manana lalina amin'ny nofontsika. De tena sarotra io satria tsika mihitsy manana safidy. Fa ny fanahy masina rery tompoko ny ahafahana mandresy an'io. Ary fanahy masina ihany no afaka hitarika atsika tsy ho resiny nofo. Mifanohatra izy roa izy, ny fanofo manohatra ny fanahy ary fanahy manohatra ny nofo. Iza ny tokony ahery? Tokony fanahy manohatra ny nofo de ho tonga olona ara-panahy isika, tsy ho tonga olona ara-panahy tsika raha tsy ny fanahy masina mihitsy ny ato anatintsika. Alleloia. Fa raha tariha fanahy izy ianareo de tsy mambaniny lalàna. Hitanao ny olona atao hoe ambaniny lalàna de zao mitandrina sabata ihany izy eto no mitahotra an'Andriamanitra sy no ny amin'ny lalàna didy faefatra mahatsiarovany andro sabata. Za efa ela be tsy natadidy an'izany tsy hoe didy faefatra ke mo sabata na le tandrina sabata fa didy faefatra androany ambany lalàna ny dikan'izany. Alleluia. Hoe tonga zany ianao de mandalo amin'ireny mpivarokeny reny de ataonao ohatra zao mahasoana fa mandalo fivarotana kristiaona satria zanay moreny efa zava-padiny tsika tsy mihinana reny de tady andeha tsika fa tsy mihinana an'ireny, tady andeha tsika fa tsy mihinana an'ireny tsika. Ambany lalàna ianao ny dikan'izay. Fa ny olona tariha amin'ny fanahy tonga de fantatra fotsiny tsy mety io tsy izy io e. Alleloia. Tariha amin'ny fanahy ianao vao somary ianao de fa misy zahatra tianao atongavana zany, misy toerana tianao atongavana, toerana tsy nisy anao nandritra ny herinandro fa io toerana io tianao atongavana sabata io. Fanahy masina ny afaka mitady-dalana anao amin'izany. Alleloia. Amen. De fanahy masina ihany ilaitsika ny fanahy masina ahafahantsika manohatra fakapanahy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aorianan'ny Pentecoste rapitso maresy fakapanahy daholo indray tsika rehetrarehetra. Tonga de fakapanahy vily lalana ao fakapanahy, vily lalana vao mifanena amintsika de mivinana to de izy fakapanahy tsy azoko io androany. Alleloia. Ataovy amainina zany. Efesianina, boky ny Efesianina, epistily Efesianina toko faefatra andininy fatelopolo. Ty misy zavatra tena mila tandremantsika ty ampamaraparanana satria dia amaraparana sady ny toritentsika amin'izao fotoana izao. Efesianina toko faefatra andininy fatelopolo. Hoy tena Andriamanitra, ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisina tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Anjara asa ngeza be an'ny fanahy masina teo amin'ny fiainantsika ny nanisy tombo-kase atsika. Io tombo-kase io, alleloia, no hijeren'ny anjely atsika rehefa tonga ny fanangonana, rehefa tonga ny fanavotana. Tsy mila mitenitro amin'io manao prezana de na dorapita zany ilanao fandarana andamoka izao de radio akiradio de fandarana vavaka fembenisak'alina de tsy teneniny zany. Rehefa ho avy ny andro fanavotana, ho avy ny andro fanjavonana, ho avy ny fanangonana no any antsopotra, ho avy ny anjely de ijinja ny vary izy, ny varo any antsopotra, ny milolo any amin'ny fatana mirehitra afo. Ny ahitana ny olona eo tsy mitondra pankarte anao zany za zany zany tojo Jonathan zany samy mitondra pankarte tojo za mba mity natory teny tojo any ty e le avany Antsirabe le mitsatsatsa indraindray za tsamba tsy nanao an'ity fa za tsamba tojo any ty e zay zany mijanjely tojo ty hoa tojo avany Antsirabe zanaky Iravolodambo de tojo any Alemaina zao e efa rambahitsy ela za ihany ty e io fa mitiny natory teny fa natory teny za mitondra ny groupe zao ohatra ny azy zany. De koa Jonathan sady miaraka amin'le lava volo kely za zany manao le za zany le manao le commencement kely de androany nataoko fiderana be rafinahitra de nahery be daholo hatrahandro pasteur za ny Jonathan ihany tsy mila zany tsy zany. Fa inona ny ilaina? Efa misy tombo-kase. Alleloia. Tonga fotsiny avy any ambony ny anjely. Izy avy misy tombo-kase. Ry. Alleloia. Vio ndao. Alleloia. Jerenareo amin'izany ny asa ngeza be nataon'ny fanahy masina. Ozy ny ten'Andriamanitra.
ny fanamasin'andriamanitra zay nanisina tombo-kase anareo. Io fanamasina io natoganao voavonjy satria io ny rahan'andriamanitra. Anisy tombo-kase Amerika, anisy tombo-kase ankadaka ikodany raha nono malala se eno zay anay fanamasina reny misy tombo-kase eto. Alleloia. Io rery ihany koa ny afaka nohatra an'le marika, le mariky ny biby ty. Se misy mariky ny biby ty ndray rofiny devolo ndray ho any aminy. Ary raha ty tonga de alefany anjerany amin'ny farimy rehetra miaraka amin'ny devolo. Se misy mariky ny biby ty 666. Ianao tsy misy an'izany, misaorany fanamasina. Fanamasina ny tonga manisy tombo-kase aminao. Tsy manan-kery ny document anankiray raha misy tampon anankiroa. Zavatra samihafa. Fa na misy tampon amin'ny fanjakana frantsay na tampon amin'ny fanjakana anglisy. Fa raha roa samy eo tsy mety. Inona ny tampon eny aminao? Raha mariky ny biby ty, tsy voavonjy ianao. Fa raha tombo-kase amin'ny fanamasina, voavonjy ianao. Iza nametraka amin'ny tombo-kase? Fanamasina. Tandremo manao zay mampalahelo amin'ny fanamasina ozy izy ny tenan'Andriamanitra. Raha manao zay mampalahelo amin'ny fanamasina sika dia tsy tarihan'ny lalantsony. Ny olona misy tombo-kase tsy voataridarana amin'ny fahamarinana intsony. Misy inga olona rehefa efa takan'izay Jodasy inge rehefa namalala. Efa tena isan'ny mpianatra. 16 ao an-danitra. Fa niongana ny anankiray Jodasy tsy nasahany. Alleloia. Zany mahatonga antsika mila miazakazaka hatramin'ny farany, maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fanamasina daholo zany tokony hisaorantsika ny fanamasina, ny fanasiana antsika ny tombo-kase. Aza atao zay mampalahelo azy. Mampalahelo fanamasina ny fahotanao, ny fialanao amin'ny fahamarinana, ny fitenenany ratsy ataonao, ny fitondran-tena ratsy ataonao. Ataontsika moa zany, aleo atao hoe ataontsika. Ny fisainana ratsy, ny fitondran-tena ratsy, ny fieritreretana maloto. Rendritretreny fanamasina ike miaraka amintsika io mahita ny rendritretreny. Dia vao mahita anao manao andreny izy dia malahelo izy. Dia tanana fanamasina malahelo zany. Any an-danitra izy tsy nahita alahelo fa eo aminao izy vao mahita alahelo satria an-danitra tsy nahita an'izany izy. Eo aminao zany ny fanamasina. Mety hoe zao zany atao hoe alahelo zany. Problème zany. Manomboka androany aza manao zay mampalahelo fanamasina intsony. Tantara kely iray no amananako ny tantara. Nisy pasteur anankiray zay nisy fahitana anankiray zay dia zao ilay zavatra tranga. Misy fitsarana. Misy fitsarana anaty fitsarana anankiray zany dia feno olona be dia be ho tsaraina. Dia ireo olona rehetrarehetra ireo ireo mpanao ratsy ireo ho tsaraina izy ireo. Zay voaherika dia migadra. Rehefa mijoro eo amin'ilay bara eo amin'ny devant la bara zany dia zao ny zavatra mitranga. Tsy mila miteny io olona io. Sao dia mipoitra amin'ny écran ny zavatra ataony. Inona ny ratsy nataony dia mipoitra ao ny mpanafika, ao ny mpamono olona, ao ny zavatra maro. Dia mipoitra fotsiny ny zavatra ratsy ataony dia efa mandeha makato azy izy hoe migadra ianao. Ny saziny iny migadra 20 taona. Saziny ity migadra 30 taona. Saziny ity migadra 10 taona. Ity asa telozina mandrapahafaty noho arakaraka zavatra nataony teo. Nisy olona anankiray, nisy pasteur anankiray koa teo anatin'ireo olona ireo. Rehefa mipoitra indray ny anazy rehefa mipoitra indray ny zavatra ratsy nataony. Ka le fitsarana ty ke tsy fitsaran'Andriamanitra. Zay le fahitana. Fa fitsarana ohatran'ny hoe ao amin'ny fanjakan'ny Lucifer ao. Inona ny namelo anaty pasteur ty? Tsy nety niakohaka tamin'ny devoly, tsy nety niakohaka tamin'ny bibidia. Zay ny fahotana nolazaina fa fahotana. Ary ny sazy azo ozy nareo iny. Ny olona rehetra nahazo sazy migadra, izy ndray tsy migadra. Fa ny sazy azony tsy mahazo manao pentecoste, tsy mahazo mandray fanamasina. Tonga dia nitomany pasteur. Ny gadra rehetra ny teny, hoaiza ny sazy mora be, sambatra rangahy ianao tsy mba nigadra fa zay zany fotsiny tsy ataonao hoe tsy manao pentecoste, tsy mandray fanamasina. Pasteur tsy raha alao atomboka higadra, tsy mety amiko zany sazy zany tompoko. Alao andeha higadra ohatry ny olona rehetra fa alao any amba handray pentecoste, alao any amba handray fanamasina. Tsy azon'ny olona mihitsy nampitomany amin'ny pasteur. Izy ny olona nareo rangahy, ozy le gadra efa gadra lava, nareo rangahy dia tsy mba mahay mifaly mihitsy. Zay rangahy mahazo sazy tonga dia gadra mandrapahafaty, nareo izay tsy manao pentecoste fotsiny. Satria tsy fantatry ny gadra ny herin'izany fanamasina zany. Pasteur mahafantatra an'izany. Pasteur namaky baiboly dia nahita ny Paoly sy Silasy tany am-pigadrana
fa nisy fanamasina niaraka taminy nivany gadra mivomy varavarany nivotrovotra amin'ny fanorena mivomy varavarany gadra fonjatra amin'ny vavahady satria ao anatiny eo misy olona misy fanamasina miara-mandeha amin'ny fanamasina ny gadra petera tena tsy tafandrimandra ny tao amindapa andao avoaka reo izy fanamasin'Andriamanitra no nandodina an'ireo tamin'ny alina namoahan'andro petera tsy maninona zany migadra fa manana fanamasina tsy maninona ry havana malala mahantra fa afaka manao pentecoste sy manao mandray fanamasina tsy fampaninona tsika misy problème sy misy olana fa mbola eo ny fanamasina afaka ampahery atsika fa raha zao anao mitenenina ianao koa tsy mahazo manao pentecoste rapitso ianao koa tsy mahazo mandray fanamasina ahoana no mety ho toe-ponao izy ny alleloia andeha tsagatsagana zany efa mahatsy mandray fanamasina tsy anao pentecoste tsy ry havana za koa raha zany teo am'izany toerana zany nitomany mafy koa raha tsy afaka raha tsy avelanao pentecoste izany satria zao mbola lava ny lalan-kalehako mila mpitaritalana mila mpanolotsaina mila mpanoana mila mpampahery a mila mpitaritalana nao amin'ny fahamarina mila gida ahako mpitaritalana hitondra ho any an-danitra alleloia ho tahiny tompony itsika rehetrarehetra za matoky fa mba ampangetahetanao zany hitandrina karaza pentecoste zany ndao anao pentecoste rapitso ry havana ndao hoe anao pentecoste tsika rapitso a fa zava-dehibe alleloia zava-dehibe tena zava-dehibe a ny fanaovantsika ny pentecoste raha iaraka anao pentecoste aminay anao rapitso alleloia raha iaraka anao pentecoste aminay anao rapitso a dia mandefa MP amiko ianao de rapitso anao a any amin'ny folo maraina any amin'ny 7 ora sasany fa tsy hoe amin'ny folo de omena lien ianao lien na zoom alleloia de ao anaty zoom atsika mitandritra pentecoste aza vela isy antony tsy afahanao alleloia zava-dehibe ny fandraisana fanamasina rapitso iantoka ny fiainanao iantoka ny fandresenao misy olona ety miatrika problème izy ao ny fandraisan'ny fanamasina rapitso anana ny tolotsay nivoahana amin'ny olana io ny fanamasina zaresiny rapitso anory lalana azy amin'ny voahana ny hoady io ny fandraisan'ny fanamasina rapitso nampahery azy atrika ny olana io ary tonga de ny fanamasina no ohatra fandresena ho azy io fanamasina io hitaridarinanao ho any an-danitra ho tahin'ny tompony atsika rehetra anao hira anankiray mahafinaritra be tsika de hivavaka isika avy eo alleluia alleluia anao iry andao lo hivavaka tsika dia avy eo tsika anao hira fiderana anankiray averintsika ny hira fiderana ny Joseph Davy teo de na zay isy olo tena tamin'ny groupe Semaresy tena hoe hivavaka sady hivavaka marana ny fotoana alleloia matoky sy mihina fa avoarainao zay afatry zay so sady anao de efa miteneny hoe fanamasino miandrandranao a sotra anao nahatriny hatramy farany anao hivavaka tsika de avetsika anao hira fiderana de hiditra ny groupe Semaresy hivavaka amarana ny fotoana sotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana androany misaotra anao zay satria voalaza teto indray ny afatrao misaotra fanamasina fa nazava taminay indray ny lalakombana androany misaotra ny amin'ny teny zay nampitondrainao teto misaotra fa hainao no ny asa tao anatin'izany fangio zay fanamasonao fangio zahay fa milanao zay mihoery zahay fa milanao zahay mitana maherinao mitana mpasoavanao Jesosy no omba sy hitantana anay mitana mpasoavanao Jesosy no hitantana sy omba anay ao anatin'izany manao aneny dera ho anao ny aja taio ny tsiray avy angetaeta zany fanamasina zany taio ny tsiray avy zay mety mbola tsy tena nisy vidiny zany fandraisana fanamasina zany fetiny pentecoste zany mba tena hoe ianao fanamasina hitaridarina azy ireo amin'ny fahamarinana ampianatra azy ireo ny marina rehetra de tena laza saotra sy voninahitra anao petraky aminao itoy ny fotoana rehetra ny pentecoste tanay ho pentecoste feno famanginy fanamasina ho pentecoste tena hoe amin'ny feno ny fanamasina anay hivoahanay amin'ny fandresena sy amin'ny fifaliana de fifalian'ny fanamasina misy saotra Jesosy malalo misy saotra ray eo misy saotra fanamasinao halleluia amen
Alléluia. Ampandrotsika am'izao fotoana izao ny arabavintsika Gisèle ivavaka dia avy eo ampandrotsika ny manarakaraka azy eo mety rahana Jonathan mety ranabavy Macrin rao ary. Jesosy misaotra ny amin'izany teny mamy tena ampitondranao mpanomponao izany. Misaotra Jesosy fa tena mamy tokoa ny teninao satria dia tena hoe nampianatra anay indray ny teninao hoe tena sarobidy loatra aminay izany fandrafana fanahy masina izany Jesosy rapitso a. Jesosy malala izay Jesosy tena misaotra anao tena hoe nanome anay an'izany fanahy masina izany Jesosy a satria dia tena ilainay tokoa izany fanahy masina izany Jesosy malalo. Tena hoe ny fanahy masina rery ihany no afaka mampijoro anay, ny fanahy masina rery ihany no mananatra anay raha ohatra ka misy zavatra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia izy no mananatra anay. Misaotra fanahy masina. Ianao rery ihany koa fanahy masina no mampatsiahy anay ny zavatra rehetra izay nataony tenin'Andriamanitra aminay indraindray mety adinay reny zavatra reny fanahy masina fa eo anao mampatsiahy anay an'izany. Fanahy masina ianao ihany koa no mampianatra fahamarinana betsaka ny fahamarinana izay ambony tany dia tena hoe nisaoranay ianao tany satria raha tsisy ianao izahay dia tsy mahafantatra ny tena fahamarinana fanahy masina. Alleloia. Fanahy masina mbola ianao koa ny manome hery anay raha tendra kivy izay, mbola ianao manome hery anay raha tendra ketraka izay fanahy masina. Dia tena misaotra anao satria dia tena zava-dehibe amin'ny fiainanay tokoa ny fisianao fanahy masina. Alleluia. Misaotra fanahy masina satria ianao koa mbola manome tombo-kasen'Andriamanitra ho anay dia tena zava-dehibe indrindra izay fahafantarany Jehovah'Andriamanitra aminay. Ianao no manome an'izany anay ary noho ianao no tsy ahafahany devony mametaka tombo-kase hafa ty aminay fanahy masina satria ianao no efa nametraka ny tombo-kasen'Andriamanitra ty aminay dia tena isaoranay lehibe ianao fanahy masina. Androany izay dia miandrandra an'izany famangina ao anay tsirairay avy izany rapitso fanahy masina. Jesosy tena miandrandra mihitsy hoe tena andefa lela amin'ny tenako amin'ny sabatan'olona ianao rapitso dia andray fanomezam-pahasoavana avy aminao izay fanahy masina rapitso a. Misaotra Jesosy a, misaotra ny amin'izany nanomezanao ny fanahy masina ho anay fa tena hery ho anay tokoa ahafahanay mijoro, hery ho anay ahafahanay mbola miandrandra ny famindramponao sy ny famonjena avy aminao Jesosy malalo. Mankasitraka Jehovah raha mbola afaka nanandro tsy isany vavaka izany teto anatrihanao izahay. Lidera ny lasa ny voninahitra dia ho anao mandrakizay raha eo. Alleluia. Amen. Alleluia.
tena hoe fanimasina tena miandrandranao zay am'izao ankehitriny zao tena mangy anay nakasika le toriteny teo fanimasina araka an'ilay nizaran'ny pasteur teo nisy ranabavy nihinana sakafo tany anaty tomobile tany dia avy eo mivanginy fanimasina dia najany ny lokany satria nisy biby maloto tao anatiny. Ianao fanimasina rehefa mikasika dia tena hoe amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina ny olombelona mety handresy lahatra ilay foana fa raha tsy ianao misy fanimasina no mikasika dia zava-poana zany tahaka nanaovanao zoky mampionona Jesosy ny olona mety ny tena anazy tsy mety reny akanjo fohy reny fa ianao misy fanimasina mikasika ny fony dia tsy teherika an'izany akanjo fohy izany intsony izy sy reny akanjo mitanjatanjaka reny fa tena hoe nobitsehanao izy fanimasina dia zany mba herinay Jesosy amin'izao andro Pentecoste zao zany mba fanirianay ikasika anay ianao fanimasina zay mbola mety toetra mety fomba mety tsy araka ny sitraponao fanimasina dia tena hoe afao amin'izany zay tena hibitsika anay ianao raha misy zavatra mampanahy anay raha misy zavatra mampatahotra anay raha misy décision mety hoe mbola mampitaitaina anay hoe inona no tokony ho raisina amin'ireto safidy reto ianao fanimasina ny amangy anay tena vangio zay manomboka amin'ity androandroany ity hatramin'ny rapitso hatramin'izany Pentecoste zany tena hoe amangy anay ianao fanimasina dia ho feno anao zay Jesosy feno anay zay fanimasina hoentinay mamakivaky ny fiainana rehetra indray tena ilainay ianao dia misaotra fa tena hoe tena hiasy ianao atsapany falebiazanao zay atsapany fahasaranao zay fa tena tsara ianao fanimasina tena voninahitra dia anao irery any tompo malala tsara indrindra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anareo mianadahy tao anatin'izay vavaka mahafinaritra be mamy be zay Andriamanitra manakireo fahasoavana ne amary fitianareo dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo dia raha mbola songina amin'ireo lanitra Jesosy dia rapitsika eona amin'ny sivasasa lansena zoom amin'ny folo manomboka fotoam-bavaka Pentecoste ao anaty zoom. Halleluia, tsy ahitany niny eto anaty live eto anao fa anaty zoom raha te ankalaza Pentecoste araka aminay ianao dia mirahary soa antsika rehetra satria mandray fanamasina isika tsirairay avy dia ho tahin'ny tompony ianao sy ny ankonanao dia amin'ny rapitsika miona ny anaty live kositsika dia amin'ny talata isika no miona fa ny alasinay tsika tsy misy fandaharana fa amin'ny talata tsika no miona anatin'ny fandarana vavaka fiambelana samy tahiny tompo daholo dia maherentsika rehetra tahiny tompo daholo. Alleluia, amen. Zay ary falifaly kely tsika amin'ny faratapatapany lira teo averisika marapatavitry ny fotoana tahiny Jesosy daholo. Full,